Nanaitra ny maro raha vantany vao nahita ankizy izay kely indrindra miofana ho mpamory ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izany fa safidy mamy Albert Mirande Abelson Ferrol izay vao 20 taona monja amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa eto isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra manaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay zandriny indrindra amin'ny mpianatra mpamory amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéontsika ity. Ndao ary ho fantarantsika ny mahakasika an'izay zandry kely izay tena fa mpianatra mpamory amin'izao fotoana izao. Iza marina moa ity zandry kely izay 20 taona monja no sady efa mpianatra mpamory amin'izao fotoana izao ity. Avaiza no tena fiaviany ary inavy ny mari-pahaizana izay efa azony. Safidy mamy Albert Mirande Abelson Ferrol izay no tena anarany. Nianatra tao Toamasina foana izy, nanomboka ny fianarany tany amin'ny primaire tao amin'ny école Kantizaz ary nanomboka ny fianarany tao amin'ny CG Dama no ny aveo ary tany amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara no namitany ny fianarany ambaratonga fahatelo. Indroana na fanadina baccalauréat izy ary afaka foana. Nahazo mari-pahaizana tamin'ny baccalauréat A2 tamin'ny taona 2024 ary ny série S kosa tamin'ny taona 2024. Inona tokoa moa no nahatonga azy nanapa-kevitra hianatra ho mpamory fiaramanidina itony. Raha ny nambarany hatrany dia ny nanosika azy mba ho lasa piloty dia tena fitiavany an'ilay izy mihitsiny. Tamin'ny voalohany nanomboka tany amin'ny classe primaire dia efa nahavariana azy foana ny sehatry ny aéronautique, dia rehefa mahita fiaramanidina mandalo izy dia variana ary mankafy sy liana amin'ilay izy. Nanomboka teo dia nanana faniriana foana izy ho ao anatin'ilay fiaramanidina. Tamin'ny voalohany dia tena te ho ao anatin'ny fiaramanidina fotsiny fa tsy mbola te hitondra, fa noho ny tonga tamin'ny classe seconde dia lasa nijerijery vidéo mahakasika ny fiaramanidina foana dia nanomboka teo nanontany tena hoe fa ahoana ary zavatra ngeza be itony dia afaka manidina. Lasa nanana curiosité te hafantatra ny mombamomba an'ilay fiaramanidina sy ny fomba hahafahany manidina. Nanomboka teo amin'izay dia lasa te hitondra fiaramanidina amin'izay fa tsy te ho ao anatiny fotsiny amin'izao. Inona marina no tena tanjony? Ny tanjony dia te ho lasa pilote de ligne tena mahay sy hahavoafehy ny resaka aéronautique satria efa nofinofiny hatramin'izay. Ho reharehan'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary ho reharehan'ny mpanabe sy ny sekoly ihany koa. Tao anatin'ny fanadihadiana sy ny fanontaniana mahakasika ny mombamomba azy zay moa dia noararaotiny ity ankizy kely vao 20 taona ity no nandefa hafatra sy ny famporosiana an'ireo ankizy rehetra izay mba manonofinofy sy maniry ny mba ho lasa mpamory fiaramanidina, ka toy izao ny hafatra izay nalefany. Ny hafatra dia ny hoe tokony tsy mihaino sy tsy mino ny tenin'olona miteny hoe tsy ho vitanao ny hanatanteraka ny nofinofinao fa tena tazoma mafy ny fanirianao ary mieza foana mba hahatratra an'izay tanjona sy ny fanirianao hatramin'izay ka mandraka tiany androany. Amin'izay mantsy mba ho tanteraka ilay nofinofinao hatramin'izay fa tsy sanatrika akory iny vavan'olona iny no ataonao hahakivy anao mba hanatanteraka an'izay nofinofinao izay. Ka ny hafatra ho an'ny ray aman-dreny ihany koa dia araho sy toano amin'izay nofinofiny ny zaza dia tsy hiala amin'izay mandra-pahalehibeny.
eny izay mo ilay araky ny fomba fitenenana manao hoe l'homme devient ce qu'il pense izany hoe lasa any amin'izay netretiny ny zanak'olombelona raha toa ka milofo sy tsy mitsahatra manonofinofy ary tsy vita nofinofy fotsiny fa mila arahana ezaka izay nofinofy sy ny vinavina izay marina amin'ny ampahany aloha izay hoe l'homme devient ce qu'il pense zay ary maro ny mahamarina an'izay voalaza izay hoe lasa any amin'izay netretiny ny olona tsirairay raha toa ka milofo sy miezaka izay ary mila tohanany ray aman-dreny ihany koa ny ankizy amin'izay nofinofiny zay marina izay raha toa ka ho an'olona manan-katao sy manana fahafahana hanohana ankizy hianatra any amin'ny université izay voalaza izay fa raha sanatria kosa ho an'ireo ray aman-dreny izay tsy manan-katao na ihany koa tsy manana fahafahana mba hanohana ankizy ndeha hianatra any amin'ny université izay dia tapitra hatreo amin'ny baccalauréat ny fianarany ilay zaza tsy vitsy amin'ireo zanaky ny tantsaha sy ny zanaky ny sahirana dia tsy afaka manohy an'izay fianarana any amin'ny université izay noho ny tsy fahafahany ray aman-dreny manohana azy ireny na dia mahay tahaky n'inona raha ilay zaza tany amin'ny kilasy ambany fa noho ny afaka baka dia tapitra hatreo izay fahaizany rehetra izay noho izay tsy fananany ray aman-dreny sy ny tsy fahafahana hanohana azy izay ary eo indrindra no tena misy ny mampalahelo amin'ny fiainana zanak'olombelona satria misy fotoana toa tiany medisiny Andriamanitra ihany indraindray amin'ilay hoe mba rariny ve ny zavatra tahaka an'izao ilay zaza tena mahay sy tokony mba hahavita fianarana ambony nefa tsy manana ray aman-dreny afaka hanohana izay fa ho anareo izay manana ray aman-dreny afaka manohana amin'izay nofinofinareo rehetra izay dia arahaba soa arahaba tsara ianareo amin'izay nofinofinareo izay ary aingane ho tanteraka avokoa izay nofinofinareo rehetra izay na dia eo aza izay tsy fahafahana izay ho an'ireo ankizy izay mba maniry teo lasa lavitra amin'izay fianarana izay fa noho tsy fahafahany ray aman-dreny hanohana sy ny tsy fananana izay no sakana tsy hahafahanareo manatanteraka ny nofinofinareo izay dia azakivy ianareo fa ny olona tsirairay dia samy amin'ny lalana izay nandaharany Andriamanitra azy avy any ambony any ary rehefa anjaranao io dia tsy maintsy ho tonga sy ho tanteraka aminao foana izay nofinofinao rehetra izay fa toy ny ilay fitenenana manao hoe tsy voatery ny omby indray mandry no indray mifofo ary tahaka an'izany ihany koa ny fiainana mety mpinamana be ianareo ary niaraka niainga tany am-piandohana fa tsy voatery hiaraka tafa anareo tsy maintsy misy ny ray aminareo tafa mialohany anareo rehetrarehetra ary ny sasany kosa na dia mbola tsy tafa miaraka amin'iny anankiray efa tafa iny dia azakivy fa mbola ho avy ny anjaranao ary ataovao anaty sainao fa tsy maintsy ho tafa foana ianao indray andro any ka izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dininy milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa